Faly miarabanao manaraka ny météo vaovao farany mahakasika ny Batsiray ny amboantsika azy tamin'ny 900 teo dia tany amin'ny 720 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana mananjary ny misy ny ivony ilay rivodoza Batsiray. Raha ny rivotra hoentiny tsy niova satria dia 520 kilometatra isan'ora raha natafiotra 330 kilometatra isan'ora manatona tanteraka ny morontsiraky mananjary izy ary mahafakatra ny amin'ny 720 kilometatra isan'ora ary ao amin'ny distrikta Mananjary izy no vanavinaina hiditra tanety afaka fotoana fohy izany. Manoloana izay dia misy ny filazana loza amin'ny tatao zany hoe ho any faritra Vatovavy Fitonany Atsimo Atsinanana Mangoro Analamanga Itasy Vakinakaratra Moronmania Matsihatra Ambony Iorombe ary ny distrikta Ambatondrazaka. Filazana loza manambana na miloko mavo kosa ho any faritra Ibongolava Menabe Atsimo Andrefana Anosy Androy distrikany Antsalova. Raha ny mahakasika an'ireo distrikta hafa kosa zany hoe Sainte Marie Soanieranivongo Fenorivo Atsinanana ary Vavatena dia foana ny filazana voaray mahakasika izay rivodoza izay. Ny lalan'ny Batsiray moa zany dia makivaky ny voatany hatrany izy zany mandritry ny alina tontolo ary vinavinainy voakan-dranomasina Rapitso tolakandro anoany any amin'ny distrikany Morombe. Raha ny any an-dranomasina kosa noho ny fisian'ity rivodoza ity dia miakatra tanteraka an-dranomasina indrindra ny any amin'ny ilany atsinanan'ny Nosy fa ny Rapitso dia anomboka hiakatra ihany koa izay ho any tapany Atsimo Andrefan'ny Nosy iny koa manoloana izay dia misy ny fampitandremana noho ny avy ny ranomasina amin'ireo morontsiraka manodidina ny Madagasikara ireo koa entana ny fampiasa ranomasina mba tsy handrika arak'izany. Ny toetrandrontsika kosa indray dia ny fandalovan'ilay rivodoza hatrany aloha zany mamatry ny toetrandro koa misy ny orana izay somary betsabetsaka izay ho any voatany Rapitso maraina ny voakasika an'izay ny faritra ny any amin'ny faritra Vakinakaratra Moronmania Matsihatra Ambony Iorombe mitatra tsikelikely makany Andrefana izay rotsakorana izay mandraondraona mety misy orana malefaka hatrany no any faritra Analamanga. Ny tapany avaratra Andrefana kosa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho any Apitso tolakandro mitohy hatrany ny orana any amin'ny tapany Andrefan'ny Nosy indrindra ny any amin'ny faritra Menabe sy faritra Atsimo Andrefana toa izay ihany koa ny ilany Andrefan'ny faritra ny Iorombe sy ny faritra Matsihatra Ambony ary mety ahitana tandrivindraona kely ihany mandalo any amin'ny tapany atsimony faritra Atsinanana. Ho betsabetsaka koa izay rotsakorana izay any amin'ny ilany Atsimo Andrefan'ny Nosy noho ny fisian'ilay rivodoza hatrany moa no mahatonga an'izay. Raha ny any amin'ny ilany avaratra Andrefana kosa dia maina tanteraka ny andro moa zany amin'ny ankapobeny na dia somary hisy ihany ny raona ao anatin'izay. Ny maripana vao vinavina dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 420 degré ho any voatany 20 ka hatramin'ny 230 kosa ny any amin'ny ilany Atsinanan'ny Nosy 30 degré hitany Majengany izay no ambony indrindra ho any Rapitso. Ho any androny alatsinainy kosa dia mbola hitoetra hatrany ny orana any amin'ny tapany Atsimo Andrefan'ny Nosy mety hisy ihany koa ny tandrivindraona any amin'ny faritry ny Sofia fa ny ambiny kosa dia efa manomboka miverina maina tsikelikely ny andro. Raha ny maripana vao vinavina ao anatin'izay dia misy fiakarana tsikelikely ihany koa ny maripana zany aorian'ilay fandalovan'ny rivodoza indrindra ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ho any voatany fa ny any amin'ny tapany Atsimo Andrefana kosa dia mbola somary milatsaka hatrany aloha zany izay maripana ambony indrindra izay. Amaranantsika azy ny andron'ny talata dia efa somary any amin'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana no ahitana rotsakorana izay efa miendrika tandrivindraona moa zany izay. Raha ny vina kosa ao anatin'izay dia efa any an-dranomasina tanteraka ilay rivodoza koa miverina maina tsikelikely zany ny andro ankoatry ny any amin'ny tendrony atsimo izay somary mbola mandraondraona kely. Raha ny maripana tombanana misy fiakarana tsikelikely ny maripana saika manerana ny Nosy ankoatry ny any amin'ny tapany Atsimo Andrefana izay mbola misy filatsahana kely aloha izany satria dia vinavinaina ho 20 degré celsius ny maripana amin'izay andron'ny talata izay. Izay ny météo tsika tamin'ity androany ity. Rapitso indray ny fotoana manaraka veloma.